Androany asabotsy dia tonga tao Antsirabe ny mpanorona ny antoko tiako Madagasikara Andriamatoa Marka Ravalomanana no sakana ny mpitandro filaminana tsy andray fitenenana moa izy nandritra izay fotoana izay dia ho jerentsika ary ny sary mirakitra izay fanadidina izay. Tsy afaka nitafa tamin'ny kandida ho ben'ny tanàna hitondra ny lokony antoko tim amin'ireo komina samihafa ao Vakinankaratry Marka Ravalomanana ary tsy afaka ihany koa niona tamin'ny Pombazy tao amin'ny Magro Antsirabe. No sakana ny mpitandro filaminana ny tenany tsy resaka mandritra ireo fotoana roa ireo. Raha nitaritra azo avy an-toerana tokony tamin'ny 7 sasa maraina no tonga tao amin'ny orinasany iray tao Antsirabe i Marka Ravalomanana. Ary raha tokony tamin'ny fotoana io no nionany tamin'ny solombavam-bahoaka ny mpitarika tim ary ny kandida ho ben'ny tanàna dia teo amin'ny 12 minitra ihany no nahafahan'ny Marka Ravalomanana nijanona tao amin'ny efitrano fivoriana. Nisy ny mpitandro filaminana avy amin'ny EMO tonga ary nilaza fa misy ny baiko milaza fa tsy tokony mahazo mandray fitenenana ny filoha teo aloha Marka Ravalomanana ary avy eo dia nety ny mpitandro filaminana tamin'ny fiara tsy mataho-dalana ny Marka Ravalomanana. Ny folakandro dia tsy tonga teny amin'ny Magro Antsirabe voalohany Marka Ravalomanana. Ny mpiaradia aminy roa Girivo Randrianarsoa ary Henri Roger no tonga niatrika ny pombany tim tao Antsirabe. Nambarany Girivo Randrianarsoa tao amin'ny lahateny ny tany Antsirabe fa antsonjay no natao an'i Marka Ravalomanana ary tsy mifanaraka amin'ny fihavanam-pirenena. Tsy misy hoy izy ny fanazavana mazava momba ny antony famerenana azy tsy andray fitenenana na tao Ambositra na tao Antsirabe. Nambarany Girivo Randrianarsoa fa misy ifandraisany amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ary ny nolazain'ny Marka Ravalomanana ny alakamisy lasa teo tao amin'ny Carleton Nosy ny zava-misy. Nitaky ihany koa famerenana indray ny hetsika eny amin'ny Magro i Girivo Randrianarsoa. Raha ny vaovao avy any Antsirabe dia any Andranomanelatra Antsirabe no voalaza fa misy an'ny Marka Ravalomanana tao aoriany nitondran'ny mpitandro filaminana azy.